Tondra ny fomba fijery mahakasika ny fampiroboroboana ny toe-karena Andriamatoa Rajaona Tery mpandinika ny toe-karena nandritra ny hetsika iray lehibe fihaonana ara-toe-karena izay nikarakarain'ny fivondronan'ireo mpandraharaha eto Madagasikara na ny GEM tetsy amin'ny Café de la Gare Soarano no namusahany heviny mahakasika izay fampiroboroboana ny toe-karena izay. Tsy dia mandray anjara firy amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ny rafitra arabola misy eto Madagasikara raha tafina amin'ny firenena afrikanina hafa hoy Andriamatoa Rajaona Tery mpandinika ny sehatra ara-toe-karena avy amin'ny kabinet FTHM nandritra ny fihaonana ara-toe-karena izay nikarakarain'ny fivondronan'ireo mpandraharaha eto Madagasikara na ny GEM tetsy amin'ny Café de la Gare eto Sorano. Araka ny fanazavana nentin'ity manam-pahaizana mikasika ny toe-karena ity dia raha kotiana arabola dia mahatratra 420 fotsiny amin'ny harikarena faobe na ny PIB ny rafitra arabola eto Madagasikara ary kely de kely zany raha tafina amin'ny atoniny izay mahatratra 430. Etsy andanin'izany dia miakina betsaka amin'ny sehatry ny banky ny 400 ny rafitra arabola eto amintsika ary banky miisa 4 fotsiny tena manana maizy azy eto Madagasikara. Manodidina ny 400 fotsiny ny anjaran'ireo banky eo amin'ny tsena raha ny rafitra arabola trano no resahana. Amin'ny ankapobeny araka ny nambaran'Andriamatoa Rajaona Tery hatrany dia voafetra ny findramam-bola na ny famatsim-bola ho an'ny malagasy satria ny 900 ny malagasy fotsiny no manana kaonty any amin'ny banky. Noresahan'Andriamatoa Rajaona Tery ihany koa ny fitotongan'ny banky sasatsasany vokatr'izay tsy fahombiazan'ny rafitra arabola misy eto Madagasikara zay toy ny nazo ny BNI Crédit Lyonnais, ny BCM ary ny CSBF.